Salama daholo ty misy vidéo nataony vazaha tsy haiko na vazaha eza nanao an'izy nisy fandaty amiko taty milaza ty vidéo ty fa inona moa zany Ian Rajoelina de tena manala baraka ny afrikanina rehetrarehetra mihitsy mandohalika tanteraka amin'ny Macron, mandohalika supplie amin'ny Macron mba tongavany any nefa de amin'ny fandalovan'ny Macron izy tsy drapa Macron masana fa reto filoha anakroa reto filoha anankiray mandeha amin'ny Afrika rehetrarehetra any mandeha any Afrika rehetrarehetra mitady contrat ino moa zany mandroaka zay azo raisina ho an'ny la France ty président ty ny président rehetra zao tontolo zao fa ty président anankiray ty ndray de mandroaka ny rehetrarehetra alefa ny firenena hafa any amin'ny la France de aveo manaporitra voaka aminy tsy mahazo miteny voaka aminy gadraina ty firina tsisy mahazo metsika tsisy mahazo maneho hevitra na premier maire de afaka mandehandeha nareo fa tsisy afaka miresaka politique voale retsy de tena tsy mananjo mihitsy ve le gasy tsy mananjo mihitsy tsy mahazo miresaka politique ny premier mai tao la France ho andrala ty la France io tao premier ina zavatra nandalo Marine Le Pen revendication politique nataony tam premier mai Jean-Luc Mélenchon tany Dunkerque revendication politique misy karazana manifestation firy tao France politique akoatra ny syndicat de ny gasy zany mahafaka milahatra zany lasa moatra zao lazany le préfet iny fa ny gasy tsy afaka inona moa zany maneho hevitra politique fa inona moa zany ny olana amin'ny fanehoana hevitra politique inona ny olana fa maninona ny gasy tsy manana droit poretirito zany gasy miretraretra poretiny nefa izy mandohalika manala clotte izy de vary Macron ino moa zany ivarotra Madagascar lasainy ty vidéo ty de Macron tsy draba fa nandehana Macron any Madagascar de voalohany ty le hoe contrat n'énergie de metratra zany ny velo rehetrarehetra fa hoe anampy ny Madagascar Macron ferramiasa firy siècle moa zay la France no alliance franco-malgache firy siècle moa zany la France une coopération franco-malgache alliance développement aide au développement fa aiza la France amitié franco-malgache aiza la France amizao firy amin'ny puissance mondiale Madagascar voalohany any paladis farany ambany alliance n'inona fankatiavana inona amitié inona histoire commune inona de tonga la tena anao ino moa zany anamafy ny ferramiasa amin'ny la France ferramiasa inona ny lasanao amin'ny la France putain de merde ferramiasa inona de tena draba tsisy fivoarana mihitsy ve le gasy putain ferramiasa inona fa omeny ny inona moa zany omeny sy téléphérique trosanao iny omeny koa ny EDF le EDF nametraka ny inona moa zany ny électricité amin'ny Madagascar fa en contrepartie fatatrareo fa inona ny zavatra soniaviny zareo tao ny accord tao ny publiena ve ny accord soniaviny Ian Rajoelina sy Macron fa ny tena maro di ty naelaky bony tany ary Macron ny teny hoe ijery hitandraka zavatra maromaro terre rare intéressé zany terre rare matoa izy mametraka ny EDF ao la compagnie française koa io tsisy appel d'offre tsisy ninona de intérêt no maro lavitra noho ny intérêt Madagascar tsisy ina moa zany tsisy finiava la France ampy voatra ampandrosaony ny firenena afrikana zany tsisy finiavana zany résultat tsika fana am'izao tontolo zao nefa la France teo foana alevako le vidéo. Surprise! Toujours Afrique. C'est étonnant. L'irréparable est déjà là au Madagascar depuis ce matin à 10h30. Prenez juste une minute pour vous informer plus. Le président malgache Andry Rajoelina vient de vendre le Madagascar. Écoutez très bien. Rajoelina s'est mis à genoux devant Macron. Vu les potentialités du pays, Andry Rajoelina se retrouve dans un panier des incapables. Pourquoi? Écoutez très bien. Le président malgache a supplié Macron avant de pouvoir signer un accord visant à électrifier tout le Madagascar.
À partir de ce 23 avril, la société EDF prendra le contrôle d'électrification de tout le Madagascar. Mais quelle humiliation pour toute l'Afrique! Cependant, Andry Rajoelina a ignoré la rigueur. Le président malgache ne connaît pas Macron, car Macron ne vise pas le haut sans prendre appui sur le bas. Macron est un pédagogue, et il ne passe dans aucun pays sans fouiller son sous-sol. Macron veut taper dans le dos du Japon et des Nord-Coréens. Il propose à son homologue malgache un secret d'extraction. Macron veut extraire désormais le cobalt et le nickel, longtemps contrôlés par le Japon et la Corée du Nord, aussi bien que de l'or. Pensez-vous que Emmanuel Macron veut vraiment aider le peuple malgache sans rien en retour? Mettez vos avis en commentaire. Zay fandehan'izy izy. De ny ina moa zany ny any Congo tsy manaiky tsony zareo any Congo satria zareo any Afrika tsy draba. Tsy manaiky tsony zareo trandrany la France ny terre rare sy ina moa karazana matière première ahafahana manao tablety sy téléphone ty. Tsy manaiky tsony zareo de lasa Macron de Madagascar. Nareo mieritreritra hoe Macron de fitiavana be na de anatany. Draba nareo, bado nareo, bado. De reo miteny ina moa zany ny sasan'ireo. Ka za zany ny objectif ny vidéo androany de mba hiteny am'le malagasy hoe mba tonga vasaina zareo mba tonga vasaina. Nareo milaza fa hoe mizotra ampilaminana mendrika tanteraka ny afaka mandray vahiny eran-tany Madagasikara tsy mena mitamy rehetrarehetra amin'ny fandraisana vahiny fa mizotra ara-dalàna. Ny fandraisana vahiny ara-dalàna sy ny lalàna madio ve no important ry bado sy venana iretsy le manao ny andro Rajoelina rehetra. Satria nanafinaritra ny fandraisana, satria ara-dalàna ny fandraisana, zay ve ny important fa hoe inona tongavany tao, inona tongavany Macron tao. Bado! Bado! Inona tongavany Macron tao, amin'ny olana fa tsy hoe tena nizotra ampilaminana ara-dalàna. D'ailleurs, ampilaminana satria tsy afaka manao banderole, tsy afaka milary, tsy afaka manao ny heviny, tsisy mpanao gazety afaka manontany, tsisy sorana inona. De zao amidy ny Rajoelina amin'ny la France io ressource rehetra io. Ankoatran'io, mbola miankina any Rajoelina anomezana ny base filiara hotrandrany olo lafa. Ka zay ty penina hoe ty olo ty era zareo ka fa tsy namatsika. Tsy namatsika tsony io. Ary io mibady sy vendrana mieritreritra hoe ampandrosoa Madagasikara. Tsisy fampandrosoana Madagasikara ataony any Rajoelina zany. Ribado nareo manao anazy eo. Fa de tsy afaka nareo miaro anazy amin'ny basy tafondro reo. Hoaiza moa zanakareo reo? Hoaiza moa taranakareo reo fa tampoka tamingana ny arenan'ny Madagasikara. Reo voazana tanteraka Madagasikara. Hoaiza moa nareo reo mba misy ajery. Nareo ao basy tafondro reo mba misy ajery. Ny nany zanako aty aty efa manany avenirany izy efa anambady zareo zao la fiancé ny fiancé siany efa aty efa hafa mihitsy ny fiainany. Fa matoa miresaka eto de le fitiavany io tanindrazany io. Azoko atao tsy manao retraite tsy mody any tsony. Azoko atao zany manana ny retraite koa aty. Fa le firenena atsika io, atsika firenena io mba atsika io. De varina manao kawitry fotsiny, de mivahina miambina an'ity olo ty, miaro an'ity olo partout le moine, efa le olo ty efa tsy namatsika io, efa tsy gasy tsony io. Mba tonga vasaina malagasy, mba tonga vasaina. Sura daholo.